raha riarian'ny firenena dia lasa famantarana sy taratry ny fahavarany toe-karena sy ny fitantanana eto Madagasikara ny Air Madagascar. Nanana fiaramanidina 12 ny kompania malagasy Air Madagascar talohan'ny taona 2020 ary nanana zotra amin'ny vatana anakany Paris, Marseille, Milan, Bangkok, La Réunion, Mozy, Comores, Afrika Atsimo, Kenya ary Mayotte. Faritra 700 maily koa no azon'ny Air Madagascar nampifandraisana teto amintsika tamin'izany fotoana izany. Raha 880 ireo mpandeha no tateran'ny Air Madagascar ny taona 2020, ny tombo avy roa eny izany ny taona 2020. Ankehitriny dia androna ilay kompania malagasy tsy mitsaha mitotongana ny tarehimarika vokatry ny tsy fahaiza-mitantana. 5 ireo fiaramanidin'ny kompania Air Madagascar tsy afaka manao sidina iraisam-pirenena intsony koa izy ankehitriny. Ary bokatrosa satria mihoatra ny 730 tapitrisa dolary izany ny taona 2020. Niana 30 hatramin'ny 700 ny fizahan-tany anatiny. Niana sasany ireo vahiny tonga eto amintsika ary anjakan'ireo kompania vahiny ny 520 ny sidina iraisam-pirenena. Fampiasam-bola hatrany amin'ny 100 tapitrisa dolara no very ho an'ny sehatry ny fandraisam-bahiny sy ny fizahan-tany tato anatin'ny roa taona. Santiana ihany anefa ireo voalaza ireo. Fantatrika vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fisiana viana stratejika ireo. Ao anatin'izany ny fisolosoloana minisitra sy mpitondra matetika ny nananganan'ny Madagascar Airlines izay efa banky rampotra koa ankehitriny. Manoloana ireo rehetra ireo dia miantsony sy ny fifamidinany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Mila miverina matanjaka ny kompania Air Madagascar moderne ary tantana ho an'ny tombotsoa iombonana izay miantoka ny fahazahoany rehetra misitrika azy. Tandindimidoza manko ankehitriny ny fampiasam-bola iraisam-pirenena toy ny drafitra Phoenix 320 an'ny banky iraisam-pirenena. Ampinga lehibe ho an'ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny varitra ary ny toe-karena eto Madagasikara ny kompania Air Madagascar. Ho ny filoha Ravalomanana tanaty fanambarana ary miantso amin'ny fandraisana andraikitra mba hamerenan'ny Air Madagascar amin'ny toerana sy ny maha-izy azy ny firenena malagasy. Lainga ny filazan'ny mpitondra fanjakana fa tsy ao anatin'ny dingana ho fanomezana ny tsy miankina ny orinasa jirama hoy ny mpandinika toe-karena. Ny sata vaovao n'ity orinasa ity dia mampiseho fa miroso amin'ny fanomezana ny jirama ho an'ny tsy miankina io ny mpitondra amin'izao fotoana izao hoy Zafy Mahova Serge. Tsy midika nefa fa ho foana ny fahatapahan-jiro rehefa lasa orinasa tsy miankina ny jirama ary ny tena loza dia hidangana ny ofanjiro hoy ny fanamafisana. Nisy lalàna tamin'ny 7 milaza hoe jirama tokony tsy miditra tsony amin'ny resaka famokarana. Dia nisy lalàna koa voaka tamin'ny 7 milaza tsara hoe jirama ny transport sy ny commercialisation any herinaratra dia misokatra ho an'ny sehatra tsy miankina. Ny lalàna tamin'ny 7 aloha tena manindry tsenjom-peo fa hoe ny famokarana zany jirama tokony tsy hanao tsony fa amin'ny sehatra tsy miankina. Nefa le lalàna le momba ny satany jirama milaza fa le jirama le société anonyme mahazo manao production, transport, commercialisation ary mahazo manao investissement amin'ny resaka solaire sy hydroélectricité. Raha zay zany nijerevana fa nohatra daholo zany le lalàna rehetra. Ny dikan'izay zany tena miroso marina amina privatisation ny jirama. Hitondra le fanontaniana iny tena mipetraka hitondra tombotsove ho an'ny firenena le privatisation sotsy. Za tonga dia mametraka hoe tsy mitondra tombotsoa ho an'ny firenena ny privatisation satria tonga dia hiakatra be ny vidin-jiro eto Madagasikara ary tsy midika koa zany hoe tsy hisy délestage. Zay le olana. Isan'ireo orinasa manjifa solika betsaka indrindra ny jirama kanefa tsy mba mahazo fihenam-bidy amin'ireo kompania mpanjara ireo ity orinasa miasa ho an'ny vahoaka. Manakorotana ny fitantanana ny jirama ny fitsabana politika ao amin'ity orinasa ity. Ao anatin'ny teti-bola mpanjakanao misy raha tianareo efa nomenclature hoe fandoavana ny volan'ny jirama amin'ny
sehatra ny tohatra hoe rafim-panjakana samihafa na zany anatin'ny service na ny département tasinkarazany anatina ministère na zany any amin'ny présidence na zany any amin'ny assemblée na zany any amin'ny sénat etsetraetsetraetsetra na zany a zay olona rehetrarehetra amin'ny aux emplois de l'état tokony hisitraka ny hoe ataontsika hoe prise en charge fa ny olana de zao le vola efa natokana ho an'ny jirama tsy amena ny jirama nefa le vola io rehefa jerevanao ndray ny compte-bola mpanjakana ao amin'ny trésor misy mampiasa de nefa le izy zany jirama tsy mandray a nefa misy mampiasa de mifanontaniana zany izy zany mampiasa n'io vola io raha izay lafa mifaro hoe ny raha raisitsika zao a ny solika amidy a any am'ireny fifidianana solika reny ohatra hoe Total, Shell, Galana, Sovena de misy fagakana satria fagakana ratsy a satria jirama zany a eo amin'ny 7 ka hatrany amin'ny 5 amin'ny 7 isan-jato a ny fanifarana solika no ampiasainy jirama nefa jirama tsy mahasy prix préférentiel fa ny loza ary ny hita lafo kokoa ny solika vidiny jirama no solika ary amin'ny pompy ary amin'ny mpanjifa zany akapobeany zay tsy normal satria tokony ho azy prix préférentiel ny jirama hoe tokony mora lavitra ny azy no ny prix hitatsika ary amin'ny pompy olana raha-pitantanana ny zava-misy hoy ihany zafy mahova serge anaraka ny diany Air Madagasikara ny jirama hoy ity mpandinika toekarena ity potehina ny jirama dia mba hahafahany sasany vidy mora azy hoy hatrany ny fanamafisany samy tantana ny jirama sy ireo orinasa-mpanjakana hafa avokoa ireo mpitondra ny fandimby teto fa mbola tsy nisy tranga tahaka izao hoy hatrany zafy mahova serge olana raha-pitantanana io hoy ny fanamafisany ny rehetra ny tobo-pamokarana herinaratra ny jirama tary ho ambalavato Antsirabe omaly alahady tokony ho tamin'ny fitoroa sasany maraina ny vata-mpanorava ny herinaratra na transformateur lehibe mpamatsy herinaratra ny tanàna na Antsirabe no mipoaka ka lasebatry ny afo tonga aingana tena toerana moa ny fiara-pamonjy vona any commune Ambonivohitra Antsirabe ary niezaka mafy namono ny afo na vita niatrika ny toedra raha izy ireo ka voafehy ihany ny firehetana taorinezaka natao raha ny fanazavana dia olana ara-teknika no voalaza fa antony firehetana saingy mbola manohy ny fanadihadiana ny tompona andraikitra teknika sy ny jirama ahafantarana ny tena fototry ny loza maizina ny hoavin'ny malagasy sy Madagasikara raha ny endrim-pitantanana amin'izao fotoana izao tsy misy raharahin'ny fanjakana ny olana ara-sosialy eto fa ny fomba hijanona ny ela ao amin'ny fitantanana ny firenena ihany no manahirana ny sain'izy ireo hoy ny mpanao politika profonjany ny tsy fananana ny fanjakana vola ka antony mahatonga ny fitangosam-bola etsy tataovaketra avokoa izay azo sarangotona rehetra kanefa tsy fehezina ny fandaniam-bola tsy araky ny tokony ho izy toy ny fitetezam-patra etsy hoy ihany ny Alphonse Rakotondраinbe tady tsara fa nany vary hoaniny ary efa efatra rivo latsaka kely ny kilao itsika amin'ny mpitondratsika moeraoera ho izy ny fitenenany Jatovo amin'izao fotoana zao a eran'ny Madagasikara manao fivorian'ny ministra mitsangatsangana manao fiainana manao lavi nefa tena raha tena izy a any anaty lampam-panjakana ihany tokony isy an'ireny a tena izy a any anaty lampam-panjakana ihany ny fahefana atrano la ara-pahamehana fatsy ny fahorim-bahoaka hoy ihany ny faneho-kevitra manoloana ny fampitenenana ny député iray tany Fianarantsoa raha solombavam-bahoaka mahiratra tsy ho sahiteny zavatra toy ireny ka mampametra-panontaniana hoy Rakotondраinbe Alphonse raha mbola misy manam-pahaizana ihany eto na tsy move misy solombavam-bahoaka ao faritany Fianarantsoa asa fanontaniana napetra zay tamin'izy nanao propagandy tao Mahamasina kasana misy marina na tsisy marina fa zao aloha ny zava-misy amin'izao fotoana zao a dia sahy mitsipaka ny lalàna misy
raha misy le lalàna eto Madagasikara ny solombavambahoaka tsy tahotra tsena raha solombavambahoaka anankiray no miteny hoe mirotsa ianao président 3e mandat. Solombavambahoaka solombavambahoaka zany a tadio tsara fa tsy olona mpivary moferenanina sisy tosy ny olona vahoaka manaraka zany fa olona ray manontolo vahoaka ray manontolo ray tanàna roa tanàna telo tanàna district anankiray nalany azy move zay olona rehetrarehetra reo de nanao an'izany eritreritry zany daholo zany hoe tsisy mpanohitra mihitsy zany any zany manaiky ny inona zany ny anjakan'ny fitenenana ohatran'izany filoham-pirenena ihany angeny nanao an'io lavam-panorenana io dia ilay député ilay solombavambahoaka zay mpanao lalàna ihany a no manitsakitsaka azy misy manampahaizana vety Madagasikara mampametra-panontaniana mihitsy maniry firenao na voasary makirana raha rehefa sina tantely a mbola marikivy ihany tena marikivy tanteraka mihitsy ny malagasy zao fotoana zao tsy mahita sarangotona tsony ange malagasy eritrereto tsara fotsiny hoe mpanao lalàna zao no mivadika lasa mpandika lalàna ovaiza le mivahoaka madinika anjaratsika mamaly zay no misy mpanao lalàna veto. Ankoatra izay tsy fantatra intsony na olana mpanolo-tsaina na tena tsy fahaizana fa tsy indray mandehy ny fahadisoana teny na kajy ataon'ny mpitondro ny tena mahazendana nefa dia mitehaka hatramin'ireo manam-pahaizana manoloana izany fitantanana firenena nefa no resaka ho iatrany ity mpanao politika ity. Renao mampetra-panontaniana hoe misy ve manam-pahaizana eto Madagasikara ahoana moa no manam-pahaizana tsy angina raha ohatra filoham-pirenena ka miteny hoe 1 kilovolt égale 1 mégawatt mamenatra nge zany manam-pahaizana nge ny olona mpampianatra eny amin'ny université inona tsony ny tenen'ny mpampianatra eny amin'ny université rehefa filoham-pirenena no miteny zavatra diso be ohatran'izany hoe 16 plus 3 égale 18 zany ike mamenatra nge zany resaka kajy tsy hainao ahoana ny manam-pahaizana ny ijoro am'izany intsony manam-pahaizana izy ny sa ijoro am'izany intsony na izany na zany raha mbola misy manam-pahaizana ko eto mbola ao ihany ko la manam-pahaizana voavidy vola zany tsika tsy afaka ny voana am'izany manam-pahaizana voavidy vola manam-pahaizana hoe teny volanao fa mangina tenena miteny marina ny tenen'ny filoham-pirenena oui monsieur le président. Raha fehezina dia maizina tanteraka no avin'ny Madagasikara sady tsy mahay no mandika lalàna no tsy mahafantatra ny olam-bahoaka ny mpitondra amin'izao akotsina neny tao anatin'ny 12 taona nitondrany izay efa lany kary ho iantrany Alphonse Rakotondrainy be tsy isy fahagagana eto fa lainga rofona no misy hoy ny fanamafisana. Tany Maliasy ny Nosy Pars hoy ireo firaisamonim-pirenena nanamafy tanaty teny mita androany 14 Jolay andro karazany frantsay ny azahoan'ny fahafana. Mbola tsy fena nefa izany fahafana izany ho an'ny Maliasy hoy ireo firaisamonim-pirenena izay mitaky ny amerenan'ny Frantsa tanteraka ary tsy misy fepetra ireo Nosy Pars izay tafiditra anatin'ny faritany Madagasikara araka ny fanapahan-kevitry ny firenena mikamana larina 430 sy 150. Ny famarinana aran-tantara sy ny asan'ny firenena no enjehina nosy malagasy ny Nosy Pars tsy aza medy na avela ka engany Frantsa anaja ny soatoavin'ny jerony dia ny fahafana ny fitoviana ary ny firahina ho an'ny rehetra fa tsy ho an'ny tenany fotsiny ny Frantsa ho ny fehiny fanamarana. Melohan'ireo firaisamonim-pirenena ny fitantanany frantsay ny raharaha an'ireo nosy malagasy ireo izay maneho ny fitovizan'ny fanjahatany ka tsy azo ekena. Raha manamariky ny nahazahoan'ny fahafana ny fiandrin'ny Frantsa androany dia nampiasa ireo fiarahamonim-pirenena malagasy misa 700 fa tonga ny fotoana anajan'ny Frantsa ny zon'ny mivahoaka malagasy ny fahafana sy ny fiandrianan'ny hafa. Nitsevin'ireo firaisamonim-pirenena fa tsy haingo-kainga zavatra ireo fanapahan-kevitry ny firenena mikamana mikasika ny fanafoanana
avy hatrany ary tsy misy fepetra ny fanjahan-tany amin'ny endriny rehetra. Lava loatra ny fiandrasana satria 15 taona tao aorian'anazy amin'ny Madagasikara ny fahaleovantena dia mitoetra ny tsy fitovian-kevitra, tsy mifanaraka amin'ny maha-repoblikan'ny Frantsa, tsy hanavana ny fiandriam-pirenena ary tsy vitany amin'ny antsasany fotsiny ny fanome fahafahana. Omalalahady tokony ho tamin'ny 12 alina nondrehitra afo ny tobim-piantsonana na garoutière ao amin'ny fokotanatana Ambomahivà tanàna renivohitry ny faritra Betsiboka. Araky ny loharanom-baovao dia avy amin'ny toeram-pivarotana na boxa iray no ny andon'ny afo. Engana dia engana ny fiparitahan'ny afo tamin'ireo trano fivarotana manodidina noho ny firafitry ny trano izay mora mirehatra sy ny rivotra nitsoka tamin'ny fotoana io. Tsy manana sapana mpamonjy voina, tsy misy fiara manokana ho amin'ny famonoana afo Mahivà tanàna ka ireo fitaovana tsotra toy ny siny sy ny so no nentin'ireo mponina sy ireo mpivarotra namono sy manakana ny afo tsy hiparitaka. Natratrady indray teo eo vao fitateraka ny afo tao aorian'ny ezaka nataon'ireo mponina sy ny manam-pahefana vitsivitsy tonga namonjy. Na dia izany azy dia trano fivarotana ampoly maro no mety tanteraka antampitrisan'ny ariary ny isandan'ireo entana lasa lavenina toy ny akanjo, sakafo, kojakoja isan-karazany. Tsy misy kosa ny enana fohy na olona naratra mafy. Manany amin'ny ho avy ireo mpivarotra satria very tampoka ny fivelomany sy ny fananany. Hatramin'izao dia mbola mitoy ny fanadadiana ataon'ireo manam-pahefana momba izay zava-nitranga. Ijerena raha avy amin'ny korotana amin'ny herinaratra na fahadisoana tamin'ny fitondravana afo na antony hafa tsy fantatry noho ny nahatonga izany. Manoloana izao vony izao dia mitaky amin'ny tompona andraikitra ao an-toerana sy eny amin'ny fitondram-panjakana ny mponina Mahivà tanàna mba ananganana sampana mpamonjy voina sy hanome fitaovana manokana amonoana afo rehefa misy loza tahaka izao. Raha reare amin'ny firenena dia lasa famantarana sy taratry ny faharavan'ny toe-karena sy ny fitantanana eto Madagasikara ny Air Madagascar. Nanana fiaramanidina 12 ny kompania malagasy Air Madagascar talohan'ny taona 2010 ary nananazotra mivantana nakany Paris, Marseille, Milan, Bangkok, La Réunion, Maurice, Comore, Afrika Atsimo, Kenya ary Mayotte. Faritra 700 mahery koa no azony Air Madagascar nampifandraisana teto amintsika tamin'izany fotoana izany. Raha 9,9 sy ireo mpandeha no tanteriny Air Madagascar ny taona 2010, ny tombo avy roeny izany ny taona 2010. Ankehitriny dia nirodana ilay kompania malagasy tsy mitsahatra mitotongana ny tarehimarika vokatry ny tsy fahaiza-mitantana. 5 sisa ireo fiaramanidiny kompania Air Madagascar tsy afaka manao sidina iraisam-pirenena intsony ihany koa izy ankehitriny ary bokatrosa satria mihoatra ny 700 tapitrisa dolary izany ny taona 2010. Ny ena 30 ka hatramin'ny 70 ny fizahantany anatiny ny ena antsasany vahiny tonga eto amintsika ary anjakan'ireo kompania vahiny ny 520 isan-jato ny sidina iraisam-pirenena. Fampiasam-bola hatrany amin'ny 100 tapitrisa dolara no very ho an'ny sehatry ny fiandraisam-bahiny sy ny fizahantany tato anatin'ny roa taona. Santionena nefa ireo voalaza ireo fa tiantoka vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fisinaviana stratégique ireo. Ao anatin'izany ny fisolosoloana ministra sy ny mpitantana matetika, ny nananganana ny Madagascar Airlines izay efa bankropotra koa ankehitriny. Manoloana ireo rehetra ireo dia miantso ny isy ny fampidiniana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Mila miverina matanjaka ny kompania Air Madagascar, moderne ary tantanana ho an'ny tombotsoa iombonana izay miantoka ny fahazahoany rehetra amin'ny sitraka azy. Tandindomondoza manko ankehitriny ny fampiasam-bola iraisam-pirenena toy ny drafitra Phoenix 320 any banky iraisam-pirenena. Ampinga lehibe ho an'ny fahasalamana ny fanabeazana, ny varotra ary ny toe-karena eto Madagasikara ny kompania Air Madagascar hoy ny filoha Ravalomanana tanatin'ny fanambarana ary miantso amin'ny fandraisana andraikitra mba amerenana ny Air Madagascar amin'ny toerany sy ny maizy azy ny firenena malagasy. Zandary iray naratra voatifitry ny dahalo, renim-pianakaviana sy ny zanany 3 taona namony aindy ary omby miisa 30 tafaverina tamin'ny tompony. Ireo no vokatry ny fifanjevony fokon'olona sy ny zandary tamin'ireo dahalo 30 mahery mitambasy sy nitondra zava-maranitra nanafika tanàna kely iray tao Anjahabe komina ambanivohitra Madiro Mirafy, distrika ny Mahivà tanàna, faritra Betsiboka Omaly Alahady tokony tamin'ireo ora maraina teo.
omby miisa 3 tamin'ireo 420 dahalo tao amin'ny tanàna io ny tafaverina. Efa nahazo fisaboana sahaza kosa ilay zandary voatifitra. Raha ny loharanom-baovao hatrany dia efa fantatra ary atao azalambo lehibe ny malaso tamin'ity raharaha ity. Na izany aza, efa nisy hatrany fanentana natao tamin'ireo fokon'olona ao Anjahabe mba tsy hipetraka eny an-dasana izao maintany izao, hisoroana ny fanafiana sy ny asan-dahalo toy izao. No atevenina koa isan'ireo zandary avy ao Ameva-tanàna nanampisa ireo manao ny fanarahan-dian'ireo dahalo ireo. Nitranana lozam-pifamoivoizana na Erivaika teny amin'ny lalam-pirenena voalohany teo Bernono, commune Mertsiatosika, distrikany Arivomamo ny alahady ariva tokony tamin'ny ora sasany. Araka ny loharanom-baovao avy amin'ny zandarmaria misahana fifamoivoizana, fiara mpitatitra iray avy any amin'ny faritra Andrefanosy hiazo ny renivohitra no misongona teo amin'ny faritra misy fiolana sy Beloasa. Teo no nifanena tampoka tamin'ny moto iray avy any an-drenivohitra idina ho any amin'ny ilany atsimo. Vokatry ny fifandonana dia nivily tampoka ilay fiara ka nadona fiara iray hafa izay nandeha tamin'ny zotra ara-dalàna. Nibolisatra ka nivoaka ny lalana ny fiara ka vaky ny fitaratra raha ny vaovao. Olona 12 naratra mafy ka ankizy madinika ny 5 tamin'izany, anisan'izany ny zaza vao herintaona sy tapany. Misy ny naratra tamin'loha, ny tongotra ary ny lamosina. Mentina aingana namonjy hôpitaly lehibe aty Antananarivo avokoa izy ireo taorian'ny fidiran'ny zandary sy ny mpamonjy voana an-tsehatra. Araka ny tatitra voalohany manam-pahefana, fandehanana mafy sy tsy fanajana ny fepetra ara-pifamoivoizana no natonga loza. Eo ampamitorana sy fanadiadiana lalina ny zandary ankehitreny ary voatondro nanao fanitsakitsahana lalàna ny mpamily voalohany. Nampitandrina mafy ny tompony andraikitra ny filaminana fa tokony anaja ny famantarana eny amin'ny arabe, hisoroka ny famonjena ain'olona ary indrindra tsy tokony hisongona amin'ny toerana mampidi-doza. Fanampiana toy ny sakafo, rano ary fanafody no entin'ny sambokely iray any Gaza ary natokana ho an'ireo mponina tratra fahirana efa nahatra 20 taona mahery izao. Tsy hanome sakafo sy fanafody ampy ho an'ny rehetra no tena tanjony voalohan'ity sambo ity, fa hanaitra sy ampafantatra izao toy izao momba ny herisetra sy ny fanagadrana ataony fitondrana ao amin'ity faritra iray ity raha ny fanazavana. Hitany maro amin'ny alalan'ireo sary miparitaka amin'ny aina aman-jery maneran-tany ny zava-misy, vehivavy sy ankizy migadra anaty tranom-by, voatifitra sy vonon'ireo miaramila Israeliana. Tsy feo manohitra fotsiny izany, fa fanambaran'ireo miaramila Israeliana ihany amin'ny vaovao ataon'izy ireo. Manoloana ny zava-misy anefa dia mangina sy mitaza-potsiny ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ity sambo ity na dia kely aza dia manefa mbola misy olona manam-piniavana hijo sy hitondra fanantenana amin'ny tolona anapotena ny fahirana tsy ara-dalàna ao Gaza. Entsankilana, raha sendra tsy havita tanteraka ity sambo kely Medellin na Andala ity dia efa voahomana sahady ny tetikasa sy sambo kely hafa lehibe kokoa anohy sy anamafy ny tolona. Tsy voafehy sy voahidy mandrakizay ny famononan-ankizy sy ny fanafiana hôpitaly, sekoly, trano fonenana ary toerana fialofan'ny mponina. Efa mifoy sy mirahina ireo vahoaka maneran-tany manohatra ny fandripahana sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao Gaza. Fosy fanan'olona tapitrisany maneran'izao toy izao no mitondra ity sambo kely ity. Tsotra ny hafatra, tsy hijanona ny tolona, hijo sy hiaradia amin'ny vahoaka ao Gaza ny fiarahamonina iraisam-pirenena mandrapatapitra ny fahirana sy ny herisetra. Ray andro taoriana fatesany dia velona indray ilay mpianakaviana. Tany Antanandava Ajingo, faritra Antsohihy no nisehoany ity tranga hafakely ity. Raha ny vaovao, nodimandro malalahady 12 Jolay ity ilay mpianakaviana, tsy nitsondromina folmol ary efa niandrasana ny alina. Taitra ny fianakaviana sy ireo rehetra nanatry maso fa nifoy izy androany alatsinainy 14 Jolay ka velona indray hatramin'izao. Gaga sy talanjona avokoa moa ny rehetra no izy velona hatramin'izao. Amidy 700 avitrisa, 400 sy 700 tapitrisa, 700 sy 700 sy 400 sy 9 sy 7 ariary ity vato meteorite nilanja 520 km nilatsaka avy eny amin'ny planeta Marsa ity. Hanomboka ny 9 Jolay ho avy izao ny lavanty ao amin'ny Sotheby's New York. Nilatsaka tany Sahara Niger tamin'ny taona 13 ity vato antsoina hoe NWA 720 sy 700 sy 9 ity
taoriny fiandohan'ny planeta Marsa tamin'ny astéroïde. 7 tapitrisa kilometatra ny lalana nolalovany teny amin'ny habakabaka ny alohan'ny latsarany teto an-tany. Amin'ny vato 707 isa avy any ivelan'ny tany dia 700 monja no avy any amin'ity planeta ity, ary ny NWA 7,7 sy iray hetsy no lehibe indrindra amin'ireo. Efa tonga hatramin'ny iray faingo $70 tapitrisa sahady ny tolotra, nefa mbola tsy tonga akory ny andro ny varotra. Ny 9 Jolay 2024 teo zao dia nahatratra 709 segondra na 420 ora ny andro, satria tsy ampy iray faingo 30,000 segondra. Amin'ny 12 Jolay 2024 dia ho fohy ny andro, satria tsy ampy iray faingo 30,000 segondra. Toy izany ihany koa ny amin'ny 5 Aogositra 2024 avy zao ho fohy kokoa ny andro amin'io, satria tsy ampy iray faingo 150,000 segondra ny ma 709 segondra azy. Mbola tsy voafatra mazavatra eto ny anton'izany, saingy everina fa noho ny fiovaovan'ny fitombony lanjan'ny tany, ny rivotra sy ny toetrandro, ny toetry ny ranomandry sy ny ahavon'ny ranomasina, ary ny fihetsiky ny ranomasina, ary ny fifandanjan'ny rano. Teny ampita tafika omaly 12 Jolay, nanaitra maro ny zava-nisy. Tsy ngeritaona ny tovovavy iray tsy dia salama saina antsoina hoe Anta ity omaly. Izay tovolahy rehetra mifanena taminy teny an-dalana dia nomeny oka avokoa. Ireo tsy nanaiky norony kosa dia nahazo teny ratsy avy hatrany. Ao Imeriny Mady Ambositra no ahitana ny fasana lehibe indrindra aty Afrika. Mirefy 80 metatra toradroa ary ahitana rihana 4 ary mahazaka karazana miisa 700 ary misy climatiseur. Manodidina ny 20 tapitrisa ariary ny teti-bola lany tamin'ny fanamboarana io fasana io rehefa natao ny tombatombana. Ampahirizo ny tanana miraviravy ary atanjao ny lohalika malemy. Lazao amin'izay reraka ampo hoe mahireza. Izay no tenin'Andriamanitra anorenana ny fanompompivavahana ataony zoma ho avy izao. Noho ny zava-misy eto amin'ny firenena, mijoro ny fikambanan'ireo mpitondra vavahana maromaro eto amintsika. Fikambanana mpitondra vavahana eo anivon'ireo fiangonana ao anatin'ny FFKM ary ny fiangonana Zandrina. Isy avy hatrany ny hetsika ho ataon'izy ireo ny zoma 12 Jolay izao eny Analamahitsy. Fanompom-pivavahana izay iombonana sy ampahirezana ireo fianakaviana namoy ny ainy vokatry ny fanampozinana ara-tsakafon'ny tranga teto amin'ny firenentsika. Hoy ny fanazavana. Misy an'ireny zavatra nitranga tato ato reny. Tsy tanisy tsika fa fantatsika loatra. Fa nisy ny marary, misy ny maty, misy ny taboina, misy fasahiranana maro samihafa mahazo voaka malagasy. Ka dia niombona fivavahana vitsivitsy ka manao hoe raha tsika hivavaka ho an'ny firenena. Valiteny mety ho azo voalohany indrindra dia ny hoe fangatsy mila nivavaka ho an'ny firenena. Ento efa nivavaka ho an'ny firenena, fa nivavaka ho an'ny firenena, vavaka tsy mitsahatra. Tsy mitsahatra zany hoe amin'ny fotoana rehetra ndao hivavaka, ndao angataka famelan-keloka, ndao angataka famindram-po amin'Andriamanitra fa mahantra ny voaka malagasy be dia be no mijaly vokatry ny zavatra nitranga tato ato reny a, dia ndao tsika hitodika amin'Andriamanitra. Eo amin'ny kianja maitso Analamahitsy ny fotoana mizoma zao amin'ny 20 ora efa misy antsakira ao ary misy atokopira maro evangelika hanafana ny fotoana amin'io zoma 12 ny volana Jolay io. Ka dia nantso atsika rehetra mety anontany teny ianao hoe iza no makeny zay malagasy mahatsiaro fa misy Andriamanitra, azo anteheran'Andriamanitra, zay no antsoiny. Aza mikerika hoe iza le mpiantso, ny mpitondra fivavahana ny miantso eny, mpitondra fivavahana maro zahay no ao, ka dia hitondra tsika mivavaka ho an'ity Madagasikara ty. Ny fotoam-pivoriana manaraka kosa no amaritana ny dingana sy ny hetsika manaraka. Ho hiatrany ny fanazavana. Mazava raha teo ny anaran'ny fikambanana fa hoe tandrina avitra ho an'ny firenena na ny mafy. Ary ny tena zava-dehibe koa dia izao, manafatra ny vahoaka malagasy no hoe mahireza ary zanak'Andriamanitra na dia anaty fahasahiranana voalohany zay. Faharoa, aza manaiky ho resin'ny ratsy
fa raha mbola zanak'andriamanitra ianao andriamanitra amin'ny mahery fa tsy misy ratsy mandresy maha zanak'andriamanitra anao tsy misy maizina mandresy ny mazava ka zay zanak'andriamanitra manana ny mazava fanely sy fanazavany ianao ndao iongombavaka ndao iara-ivavaka tsy hanavahana olona na finoana ny etsika raha-mpivavahana goavana izay atao ny zoma fa 7 ny volana jolay tokolakandro izao ho iantrany ny fanazavana isokatra amin'ny 1 ora ny vavahadin'ny kianja maintso analamahitsy